On va vous parler ce matin de la parole de Dieu concernant le retour de Jésus. Iresaka aminao izahay amin'ity maraina ity tenin'Andriamanitra mikasika ny fiverenan'i Jesosy. Qui aimera d'avoir Jésus prêché d'ici Iza aujourd'hui? moa no tian'i Jesosy mba hitory-teny eto amin'ity maraina ity? Tous, c'est Ny marrant. rehetra. Alors attention, si vous n'obéissez pas. Ka tandremo ary sao dia tsy ho akatoavinao. On va laisser la Bible vous prêcher qui est la parole de Jésus. Amela ny baiboly hitory-teny amintsika isika dia ny tenin'i Jesosy. Pas tous ceux qui lisent la Bible connaissent comment appliquer la Bible. Tsy izay rehetra mamaky baiboly no mahafantatra ny fomba Et fampianana pas tous baiboly. qui prêchent la Bible comprennent la Bible. Ary tsy izay rehetra mitory baiboly no mahatakatra izay tiany Si baiboly lazaina. c'était vrai qu'ils comprennent ce qu'il lit et ce qu'il a étudié, Raha ohatra ka marina fa azony tsara izay vakiny sy ce ianarana monde aurait été différent. dia ho hafa mihitsy ity zao tontolo zao ity. Il aurait été puissance dans la main de Dieu de sauver des milliers. Fa ho hery eo am-pelatanan'Andriamanitra mba amonjena ny amina rivony izy. On ne réclame pas quelque chose qui n'est pas vrai. Fa tsy azo lazaina zay zavatra tsy marina. Nous ne sommes pas instruits dans une séminaire. Tsy nampianarina tamin'ny seminaire izay. Non, nous sommes appelés de Dieu, Fa natsoan'Andriamanitra instruits izay. par Dieu, Nampianarin'Andriamanitra. et nous a donné son Saint-Esprit avec puissance de prêcher sa parole. Ary nomeny anay ny heriny amin'ny alalan'ny nomeny anay fanahy masina amin'ny alalan'ny Et il y a les heriny. milliers sauvés parce que le Saint-Esprit suive ce que nous prêchons. Ary amina rivony no voavonjy satria tohanany fanahy masina zay torinay. Et si vous ouvrez votre cœur, Raha sokafanao ny vous fonao serez sauvés ce matin. dia ho voavonjy ianao amin'ity La maraina ity. prédication de ce matin sort de la bouche de Christ. Ny tory-teny amin'ity maraina ity dia voaka ny vavan'i Jesosy. Moi seulement je fais un genre de manœuvre, ça veut dire Za manœuvrer. dia mandamina andreo fotsiny. Porter un verset avant, l'autre après, comme ça, et les mettre ensemble. Mandray ary mandamina sy mandrindra ireo andinin-tsoratra masina. Mais l'originateur et le prédicateur est Jésus Fa ny tena et le mpitori-teny Saint-Esprit. dia Jesosy sy ny fanahy masina. Alors écoutez bien. Fa ianoho tsara. La Bible dit clairement le temps et les signes qu'on va Manambara voir avant le retour de Jésus. manambara mazava tsara ny baiboly ny amin'ny famantarana ho tonga ny alohan'ny fiverenan'i Le Jesosy indray. problème du monde, Ny olana eto amin'izao tontolo izao la masse des chrétiens, ny akamaroan'ny mpino on a une idée, manana hevitra sy fisainana izy, une imagination, fieritreretana ce que la Bible dit. ny amin'izay lazainy baiboly Ils croient même pouvoir discuter dans les choses de Dieu. ary everiny mihitsy ara fa azo edikevitra ny zavatra Mais en Andriamanitra. réalité, on n'a pas même lu la Bible du commencement à la fin. Fa ny tena marina tsy namaky baiboly hatramin'ny voaloha Et ka si on l'a lu et on n'a pas converti, ils n'ont pas compris. ary raha ohatra izy ka namaky nefa tsy niova fo dia tsy fantany, tsy hainy, Leur tsy cœur takany, n'était pas touché. tsy tohana amin'ny fony. C'est pour ça, la parole de Dieu est claire. Noho izany mazava no lazainy tenin'Andriamanitra. Si c'est bien présenté Raha ohatra ka aseho tsara zany avec un enfant de Dieu ataon'ny zanak'Andriamanitra qui a le izay Saint-Esprit, manana ny fanahy masina ça va être clair dia hazava kokoa et ça zany peut sauver votre ary âme. amonjy afaka amonjy ny fanahinao. La Bible dit le temps et les signes qui vont apparaître, il va prendre place avant sa retour. Koa ambaran'ny Avant la baiboly retour de ary Jésus. ny fotoana sy ireo famantarana hitranga alohan'ny On iverenan'i a Jesosy. prêché un peu quelque chose dans cet sujet Efa nitoriana kely ihany izay lohateny zay, et on va le faire un peu plus clair ce matin. fa ho hazavaina kokoa izy amin'ity maraina ity. On a dit la signe que Jésus a donné quand le figuier va être prêt à donner des figues. Efa nambara ilay fanoharana nataon'i Jesosy momba ny aviavy izay mamony. Vous allez connaître que le temps est arrivé Dia ho fantatrareo fa ho tonga ny fotoana. et cette génération ne va pas disparaître avant que le Fils de Dieu va apparaître dans le Ary tsy ho ciel. tapitra ity taranaka ity mialohan'ny sehoany ny zanak'Andriamanitra eny amin'ny rahony lanitra. Il a donné une autre signe. Ary dia nanome famantarana Voyez la sagesse divine, il ne dit pas la date. jereo tsara ny fahendren'Andriamanitra fa tsy manome daty izy. Parce que Jésus a dit personne n'aura la date. Satria Jesosy nilaza hoe tsy misy olona Ça sera afantatra dans ny la fotoana. main du Père seulement. Fa ny eo an-tanan'Andriamanitra ray ihany zany. Quand il va donner un ordre à un chef des anges, Rehefa hanome apaika eo amin'ny arkanjely et izy il va sonner les trompettes. ary dia hitsoka ny Et trompeta io. après Jésus
va descendre du ao ciel. ariany zany dia hidina avy eny an-danitra Vous allez Jesosy. entendre tout ça par la Bible. Ary horenao zany amin'ny alalan'ny Et nous, baiboly. que nous sommes prêts ici dans ce monde, Ary isika izay vonona eto amin'ity zao nous tontolo serons zao attractionnés ty dia ho de voasintona rencontrer notre Sauveur dans iona amin'ny l'air. mpamonjy antsika eny amin'ny rao an-lanitra. Alors, il y a des signes Ka misy famantarana qui désignent ou qui nous donnent une idée de l'attente. izay manambara sy manome antsika hevitry ny fotoana. Alors moi, je crois et j'ai confiance que Jésus viendra dans notre temps. Za dia mino ary manana fahatokina fa hiverina amin'izao andro tsika Au zao moins, Jesosy. je prie, Seigneur, je vais monter au ciel avec sœur, avec nos fidèles, avec nos enfants ici à Jesús Mamundi. Farafaratsiny amin'ny vavaka hoe za tompo te hiakatra miaraka amin'ny sora miaraka amin'ny olom-bavony zanaka rehetra eto amin'ny Jesosy mamonjy. Et bien un jour de dimanche comme ça, de Ary tous tonga sont fa pas. alahady amin'izay izay rehetrarehetra tonga hiakatra daholo. Alors Jésus répond, ça c'est donné au Père de décider quand. Dia zao ny valiny lazainy Jesosy hoe Andriamanitra ihany no manapaka zany. Alors on va vous dire, il y a un autre signe. Ka misy famantarana anankiray hafa. Les deux signes que je mentionnais sont déjà accomplis. Ny famantarana anankiroa efa nitononona teo aloha dia efa tanteraka. Le figuier est déjà produit des figues. Efa mamontsina zao ny aviavy. Ça veut dire les Juifs sont rentrés de nouveau dans leur pays. Izany hoe efa niverina any amin'ny tany ny Ils Jiosy. sont installés là-bas Ary efa tafatoetra et tafapetraka devenus mihitsy izy. nation Ary tonga firenena. reconnus par ses ennemis maintenant. Ekeny ny na amin'ny fahavalony azy amin'izao fotoana izao. Alors ça, c'est la première. Izay ny famantarana Il y voalohany. avait- L'autre, il sera entouré avec des armées. Ary ny faharoa dia hodidinina Et miaramila ça, izy. c'était accompli par les pays arabes qu'on a entourné Jérusalem. Efa tanteraka koa zany tamin'ireo firenena arabo izay nanodidina ny Jerusalema. Et autre signe, Famantarana anankiray hafa. et le péché va augmenter, Hitombo ny fahotana. que ça sera dans ce temps-là, avant la résurrection, comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Ary izay fotoana izay mialohan'ny fiverenana Jesosy dia ho tahaka ny fotoana tamin'ny andro ny Sodoma sy Comme Gomora. j'ai mentionné, Tahaka an'izay efa le nilazaina. monde entier et inclus Madagascar. Izao tontolo izao mihitsy tafiditra ao anatin'izany Il Madagasikara. court rapidement vers la perdition. Miazakazaka haingakaingana makany amin'ny fahaverezana ireo. Le niveau et le nombre de divorces et mariages et remariages, Mitombo ny isan'ny fisaraha-panambadiana sy ny fanambadiana indray. ça effraie. Mampatahotra mihitsy. 3 de 5 sont divorcés Telo amin'ny fanambadiana anankidimy no misaraka. ou mariés pas légal. Na manambady tsy Ou ara-dalàna. il a marié une fois pas légal ou légal et après changé une autre. Na izy nanambady ara-dalàna tsy ara-dalàna teo aloha dia avy eo ny Ça olona sera comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Tahaka tamin'ny andro ny Sodoma sy Et nous Gomora. sommes presque dans Sodome et Ary Gomorrhe. tena ohatran'ny ao anatin'ny Sodoma sy Gomora mihitsy. Le péché n'a pas honte. Tsy menatra intsony ny fahotana. Mais il court les rues Fa maintenant. mandindy eny an-dalambe Et les mihitsy zao personnes tontolo de izao. personnalité, ils vivent dans le péché et dans la corruption. Ary ny olona ambony ihany koa ara-dia mena ao anatin'ny fahotana sy ny fahalovana. De petits à grands dirigeants. Na hatrany amin'ny lehibe, na hatrany amin'ny kely, na hatrany amin'ny mpitondra La ambony. corruption est devenue quelque chose de populaire. Tena lasa fanaom-bahoaka mihitsy ny fahalovana. Et on dit ça, c'est le monde. Ary zao zao ny filaza hoe Et alors, ils sont vers l'enfer rapidement. ary dia miazakazaka makany amin'ny elo aingana ireny. Et il y a un autre signe. Misy famantarana anankiray koa. Jésus nous a donné ça. Jesosy ny nanome antsika an'izany. Quand le temps viendra, Rehefa tonga ny fotoana, et ça va être prochainement, ary ho avy tsy ho ely zany. et il commence à la formation maintenant. Ary efa miandoha zany maka toerana amin'izao fotoana izao. Il dit, quand les gens vont dire paix, paix, Rehefa hoy ny olona hoe fiadanana le temps fiadanana, va venir. dia ho tonga ny fotoana. Et ça sera pris Ary dia ho avy sans aingana leur zany, connaissance. tsy fantany akory. Et il a donné une autre chose. Ary nanome zavatra hafa koa izy. Il a mentionné qu'il y aura des dirigeants, un bête, on l'appelle un bête, mais vraiment il est bête parce qu'il a laissé le diable le posséder. Dia inona azy izy fa izy mpitondra izay bibidia, ary tena biby tokoa izy io satria navelona ny Et devoly on mahitsy ao va vous aminy. lire ça de la Bible. Ary ho vakiana aminao ao avy amin'ny Parce baiboly que zany. vous lisez à la maison après dans la Bible. Ary vakio any an-trano amin'ny baiboly ihany koa. Que ça soit
imprimés par les protestants ou les catholiques, c'est le même. Natota ny protestanta na natota ny C'est mentionné fa voasoratra ao et vous allez anatin'izany. le lire là-bas. Ary dia vakiana Alors any. la Bible dit que dans les derniers temps, Ka ambarana ny baiboly fa amin'ny andro farany cette bête va apparaître iseho io bibidia io et ce sera comme un dictateur. ary tahaka ny mpitondra manjakazaka Mais il izy io aura une combinaison d'être religieux et aussi politicien. fa isy fitambarany mpitondra fivavahana sy mpanao Le politika monde sera en trouble. ary dia ho voakorotana Et izy lui, il zao va dire, moi, je peux régler les problèmes. ary izy dia hitsangana ka ilaza hoe za dia afaka mandamina ny olana Et la première réglation qu'il va faire, ary ny fandamina voalohany ataony maintenant, il travaille secrètement. izao aloha izy dia mbola miasa miafiny Il existe dans ce monde. nefa tonga eto amin'izao tontolo izao izy Il est misy dans un âge moyen. amin'ny taona atonotony izy zao Ça veut dire qu'il va durer encore peut-être 3-4 ans selon le Seigneur décide. mbola haritra telo efa taona eo arak'izay tapahany to Et il sera possédé du diable. ary dia hidirany devoly izy io Actuellement, le diable va le posséder. ny tena marina ny devoly mihitsy no Et akatoenanao le aminy diable va fonctionner par son corps, ary asa amin'ny alalan'ny tena ny par devoly son autorité qu'il va le donner. ary ny fahefana izay omeny Et on azy va vous lire ces deux versets dans la Bible. ka ovaka itsika izany antintsora masina Comme ça, vous comprenez ce am'izay ianao que nous ne prêchons pas de notre tête. tahakatrao tsara fa tsy mitory amin'ny alalan'ny Mais on lohanay izy déclare ce que l'Éternel a dit dans sa Bible. fa ambara aminao ny lazay ny tenin'andriamanitra andriamanitra ao Vous baiboly que vous lisez quelquefois les journaux, ianao izay mamaky matetika ny et vous que vous avez gazety, entendu des choses, des nouvelles du monde, ary ianao izay mandre ny vaovao eran-tany vous avez entendu de la unification de l'Europe. efa mba nandre angamby ianao ny fampitambarana ny Europa Et maintenant, les journaux ary amin'izao fotoana izao reny gazety reny dans l'Europe, pas les journaux malgaches, any Europa fa tsy eto les Madagasikara grands journaux ny gazety lehibe qui suivent les pensées des politiciens, izay manaraka ny firehetevitry ny mpanao politika maro samihafa on est déjà maintenant en préparation de la unification de la devise. eo ampanomanana zao ny fampitambarana ny vola Il n'y devise aura plus franc français ou franc suisse tsy misy intsony tsy isy intsony franc français na franc ou suisse franc drachme de l'Allemagne. na avy any Allemagne Ça sera un monnaie. fa vola tokana ihany Tous les pays de l'Europe, ary ny firenena rehetra any Europa qu'on a le contrôle sur l'Afrique. izay manapaka manaramaso ny Ça veut dire Afrika le contrôle économique izay manapaka ny toekarena et le contrôle financier. sy manaramaso ny arabola Parce que si le franc tombe, satria raha mitotongana ny votre franc n'a pas aucune valeur. dia tsy manana vidiny ny Parce que votre frantsika franc est soutenu par le franco. satria ny volantsika dia tohanany franc Et la français connexion entre l'Angleterre et les pays qui parlent anglais en Afrique, izany koa ny fifandraisan'ny firenena afrikanina amin'ny teny anglisy sy ces ny pays aussi sont maintenus économiquement par l'Angleterre. ireo firenena Afrika ireo koa dia tohanany Angletera amin'ny ara toekarena Alors toute l'Europe ka ny Europa rehetra sera unifiée, il y aura une dia ho unification. atambatra Et après, il y aura un monnaie seulement. ary aorianan'izay dia isy vola Et tokana comme ihany tous les autres pays qui sont attachés à la pays européenne, ary ireo firenena rehetra izay mifandray amin'ny Europa économiquement, ara-toekarena et aussi par les moyens de devise, sy amin'ny alalan'ny devise ils seront obligés de forcer les pays de suivre leur monnaie. dia voatery mihitsy izy anery ny olona mba hanaraka ny volany Parce que vous ne pouvez pas acheter après ni vendre sans avoir unification avec les monnaies qui se sera dans tout le monde. satria tsy afaka hividy ianao na hivarotra raha tsy mitambatra ny vola amin'ireny any Europa Ne casse pas la tête, nous comprenons ce que la parole de Dieu dit. aza mamaky loha fa fantatray izay voalazany Seulement tenin'Andriamanitra croire que ce qu'on vous dit, c'est de la parole de Dieu. fa ino fotsiny fa izay ho lazaina aminao zao dia avy amin'ny Dieu tenin'Andriamanitra connaît ce que ça va passer après un an ou 6 mois. ary fantatr'Andriamanitra tsara zay tranga ao anatin'ny herintaona na enim-bolana C'est Dieu qui est en contrôle du calibre. i Andriamanitra no manaramaso ny Et fifandanjana pour mettre ces prophéties en action et Ari- accomplissement. mba ho tanteraka anatanterahany ny teny fikasana Mais soyez sages.
fa aoka ianao endry entendre la parole de Dieu, eno ny de tenin'andriamanitra ses vrais serviteurs, avy amin'ny alalan'ny mpanompon'ny et marina prenez garde à votre âme, ary mitandremany amin'ny fanahana et azy obéissez la ary parole, makatoa hafa ny teny et vous serez protégés. dia ho voaro On va vous ianao montrer comment comprendre, da asehonao ahoana ny fomba on va azahoanao donner la preuve de la Bible, jerena ny profo et amin'ny on va baiboly donner les moyens comment être protégé. ary omenanao ny fomba mba ahavoaro anao On va lire dans le livre d'Apocalypse ho vakiana ao amin'ny bokyny apokalipsy ce que va prendre place prochainement. izay tsy maintsy hitranga tsy ho ela Chapitre 13, verset 17 apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo et chapitre 14, verset 9. andimy fahafito ambin'ny folo ary efatra ambin'ny folo andimy fahasivy Ne dites pas que ce n'est pas possible. aza miteny ianao hoe zavatra tsy mety ho tonga Ne zany soyez pas d'une personne qui ferme son cerveau aza olona izay manakombona ny sainy ou son cœur d'obéir la parole. De obéir la parole. aoka ho mpakato ny teny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo mba tsy hisy La marque de la bête et le numéro de la bête mariky ny bibidia sy ny numéro ny bibidia sera le nom de la bête. dia ny anaran'ny bibidia Alors il y zany a trois mots, mais ça signifie une chose. anarana telo ireo nefa zavatra tokana ihany no tiany Ça lazay veut dire son nom, anarany sa personne, ny maha izy azy et ça va apparaître prochainement. ary ho avy tsy ho ely zany Et les journaux, les contacts avec les grandes banques en Europe. ary ireo mifandray amin'ny banky lehibe any Europa J'ai fait des téléphones na aminao telefônina pour savoir l'évolution. mba hafantatra ny fandroson'ny Et c'est zavatra en formation rapidement. ary tena angana dia angana ny fandehan'izany On ne connaît pas combien de temps ça va prendre. tsy mbola fantatra hoe robina Ça, c'est dans la main de Dieu. eo tanan'andriamanitra irery ihany zany Alors nous allons suivre la Bible ka anaraka ny baiboly isika qui va nous montrer izay ampiseho atsika la retour de Jésus. ny amin'ny fiverenan'i Et jesosy ce signe que je vous dis, ary izao famantarana zay lazainao c'est la zao dernière signe io ny famantarana qui farany va être accompli prochainement. izay ho tanteraka tsy Ce hoe n'est pas accompli encore. tsy mbola tanteraka C'est pour zany ça que Jésus n'est pas arrivé. satria zany no antony mbola tsy Le miverena bête va apparaître premièrement fa iseho aloha lay bibidia et il va mettre sa marque sur des milliards et les milliards de gens. ary ho ataony amin'ny olona nalavitrisany mihitsiny ny marika Et dans le même temps, ary eo anatin'izany Dieu travaillera dia hiasa et andriamanitra il va mettre sa marque sur le front des saints. ary anao ny marika koa izy amin'ny andriny olo-masina Alléluia. Nous allons avoir sa marque anana ny marika avant même que le bête apparaîtra. mialohan'ny isehony ny bibidia On va vous montrer comment avoir la marque. aseho anao izay azahonintsika zany marika On izany va lire dans la Bible vakina ny baiboly comment Jésus viendra et comment ça va apparaître. Ce sera la fin. ahoana no iverenany jesosy ahoana ny isehony farany Après ça, qu'est-ce que ça va prendre place? aorinan'izany inona no hitranga Et troisième chose, on va lire une verset, la vraie préparation. ary fahatelo manaraka zany dia amaky andiny soratra masina ny tena momba ny La fiomanana première, on maritsika va lire de 1 Thessaloniens, chapitre 4, verset 14 à 18. amaky aloha tsika voalohany tesalonianina voalohany Si vous avez un crayon, marquez ces références et après lisez plus tard plus bien. Ça va prendre place. iseho tsy Et hoe c'est comme ça que va prendre place. ary zao no fomba isehony Jésus viendra avec les frères et sœurs qui sont partis avant nous. iseho jesosy miaraka amindreo raha lasana ambavy zay efa lasa talohantsika Et on va les voir dans l'air. ary eny amin'ny raha ho any lanitra no ahitana azy Jésus en avant jesosy aloha ny et les manolona saints viendront avec lui. ary manarakaraka azy Et manaraka nous azy qui olona sommes ny ici, de Jésus Monde et tous les vrais croyants dans tout le monde, ary isika jesosy mamonjy sy mipiny rehetra manerana zao tontolo zao qui a accompli la condition que Dieu exige, izay nahatanteraka amin'ny fipetrany qui takian'andriamanitra vivent dans la sainteté izay miaina tamin'ny et fahamasina en vie de prière avec Dieu, sy miaina ambavaka et amin'andriamanitra on a la marque sur leur front. manana ny marika eo amin'ny Si vous andro n'avez pas la marque, vous ne monterez pas. raha tsy manana ny marika ianao dia tsy Vous hiakatra allez voir ça ho un hitanao peu zany plus tard. tsy ho ela Allez, après ça, on va lire le verset, quelques versets dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10 à 18. Alléluia. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur vient dans votre maison la nuit
ho avy tahaka ny mpangalatra tonga ao an-tranonao amin'ny alina ny andron'ny tompo sans vous donner un avertissement. tsy mampilaza mialoha akory tsy mampitandrina Le mialoha jour du Seigneur viendra. ho avy ny andron'ny tompo La parole de Dieu est claire. mazava ny tenin'andriamanitra Alors, si le jour du Seigneur viendra, koa raha ho avy ny andron'ny tompo et peut venir aujourd'hui, mety ho avy androany peut zany venir la semaine prochaine, mety ho avy amin'ny herinandro quel genre de vie vous devez avoir ici, vous croyants? fiainana tokony ahoana moa ny tokony hanananao pino Quel genre de vie fiainana de manahoana sainteté amin'ny fahamasina pour être prête de rencontrer le mba ho Seigneur? vonina eona ny tompo Alors, c'est clair la Bible. ka mazava ny baiboly Comment Jésus viendra? ahoana ny fomba hiverenan'i Et jesosy c'est clair la Bible quand il viendra. mazava koa hoe amin'ny rovina izy no C'est tompo inconnu pour l'homme. tsy fantatsy ny C'est olombelona dans la main du Père. fa ao amin'ny tanan'ny ray ihany Quand le trompette seulement va sonner avec l'ordre du Père, rehefa ho tsofina ny trompetra araka ny baiboly Jésus iray viendra. dia ho avy jesosy S'il vous plaît, regardez ici un minute. azafady tompo jeloha ty ray Réveillez un peu. mifoaza ianao Écoutez bien. eno tsara C'est très nécessaire. tena ilainy zao Vous que vous n'êtes pas sérieux de prendre cet avertissement, ianao zay tsy matotra tsara amin'ny fandraisana ity fampitandremana ity regardez-moi. jereo tsara ty Jésus ne dit pas de mensonge. jesosy tsy mba mandainga Si c'était pas vrai, il nous aurait pas avertis. raha tsy marina izany any dia tsy mba nampitandremany Veillez, priez. ny areta toroka Un mifafa moment que vous connaissez pas, amin'ny fotoana zay tsy le fantatrao Fils de Dieu va retourner. ho avy iverina ny zanak'andriamanitra Alors, si vous ne veillez pas, raha tsy miaro tory et ianao si vous ne priez raha pas, tsy mivavaky ça ianao veut dire vous prenez l'avertissement de Jésus légèrement. dia ataonao maivamaivana zany Si vous vivez encore dans le péché, mbola miaino anatin'ny fahotany ianao après entendre ça, ka miaino an'izao vous vous risquez votre vie. dia misangoloza amin'ny Et fiainanao votre ianao fin sera l'enfer ary ny fiafaranao éternel. dia ny elo mandrakizay Si Jésus n'est pas sérieux et ne dit pas la vérité, raha tsy entitra tsara jesosy ka milaza ny marina et si Dieu ne dit pas exactement ce qu'il écrit, raha tsy lazain'andriamanitra tsara zay soratany si ce n'est pas sérieux et vrai, raha tsy entitra sy marina izao Jésus ne nous avertisse pas. dia tsy ho nampitandremany Mais le jesosy fait qu'il avertisse fa ny antony hoe mampitandrina dans izy de plusieurs places dans la Bible, amin'ny toerana maro anatin'ny baiboly quand il dit veillez et priez, rehefa miteny izy Un hoe moment dereta que vous toroka ne savez mifafa fa amin'ny fotoana izay tsy il fantatrao retournera. dia hiverina izy Et béni le serviteur qui sera prêt à recevoir son ary maître. sambatra ny mpanompo izay vonina andray azy Il va lui rentrer dans la joie de votre Père. dia hiteny izy amin'izay fotoana izay midira amin'ny fifaliany Mais si tomponao tu ne seras pas prêt, fa raha tsy vonina ianao il va le dire maudit. dia hoy izy hoe Allez voaozina à l'enfer qui est préparé pour le diable et Satan. voaozina ho any amin'ny elo izay natokana ho an'ny devoly sy ny Si anjely ce n'est pas vrai, raha tsy marina il zany n'aurait pas averti. dia tsy mba nampitandriny izy Si c'est vrai, fa raha marina qu'est-ce kosa que est votre disposition? manahoana ny tokony ho toerana Est-ce misy que vous ianao allez repentir? fa hibebaka ve ianao Est-ce que vous allez être prête? fa ho vonina ve ianao Est-ce que vous croyez la parole? mino ny teny Malheur à vous! loza ho anao Malheur à vous! loza ho anao Si vous négligez l'avertissement de Jésus. raha ohatra manao atsirambina zao fampitandreman'i jesosy zao ianao. Malheur à vous si vous Nous, vivez un jour ou 2 jours ou un moment sans être prête à Raoult. rencontrer le Seigneur. loza ho anao raha ohatra ka miaina amin'ny fotoana na ray na roa izay tsy ahavonina Vous ianao eo pouvez amin'ny perdre votre âme facilement. mety hoverinao mora ny Si fananao vous adoucissez votre cœur ce matin, raha ohatra anao manao afofonao amin'ity maraina et ity si vous ne répondez pas à la voix du Saint-Esprit, ary raha tsy mamaly ny antsony ny fanahy masina vous dites demain je veux repentir. hoy ianao hoe raha mpitso any Non! tsia Dieu a dit, hoy Andriamanitra le jour que vous entendez ma parole, ny andro izay andrenesanao ny teniko c'est le jour que vous devez repentir. io no andro tokony Il n'a hibebahanao pas dit demain. izy tsy milaza hoe raha Il a mpitso dit aujourd'hui c'est Fa izy hoe, acceptable. androany no andro fakasitrahana Quand le jour est acceptable, rovina moa no andro fakasitrahana le moment que vous entendez sa parole, ny fotoana izay andrenesanao ny teniny
C'est le jour acceptable. Izy io no andro C'est le ankasitrahana. temps acceptable. Izao ny fotoana akasitrahana. Qu'est-ce que veut dire cette sagesse divine? Inona moa no midika an'izay fahendren'Andriamanitra Veut izay? dire que vous, comme un humain, Zany de midika fa ianao amin'ny maha olombelona vous anao êtes en danger d'être changé. de mety hiova ianao. Aujourd'hui, peut-être vous êtes saint, Androany angamby ianao masina. et si le diable vient et vous tente, Ary raha tonga ny devoly ka vous maka pouvez fananao être tourné à un diable. de mety vadika ho devoly Et vous ianao. pouvez avoir un adoucissement de cœur, De ho tonga ao anatinao ny et fahamafisampo. vous dormirez Ary spirituellement, atory ara-panahy ianao. malgré vous marchez sur les pieds, Na de mandeha tongotra any mais ianao. vous ne serez pas sensible de la parole de Dieu, Tsy ho tohana sy alefaka amin'ny et vous tenin'Andriamanitra intsony ianao. perdez la crainte de Dieu Verinao ny fahatahorana et an'Andriamanitra. de la retardement de votre repentance Ary de hitarehetrehitra ny famonjena et à fibebanao être prête pour le Seigneur. sy ny avonina anao amin'ny tompo. Alléluia. Quand est le temps du Seigneur? Rovinona no andro ny tompo. La parole de Dieu, aujourd'hui, c'est le jour Ny acceptable. tenin'Andriamanitra nio no andro Si vous fakasitrahana. entendez sa parole, Raha mandreny feony ianao. n'adoucissez pas votre Aza cœur, mafy ny fonao. ne prendre pas le risque. Aza mitikiziny, sangoloza. Si vous adoucissez votre cœur Raha ohatra ianao manamafy ny fonao, et votre cœur devient dur, ary tonga mafy ny et fonao, le Saint-Esprit ne peut plus travailler sur vous, tsy afaka hiasa aminao tsony ny vous allez fanahy. arriver à un point de permettre le péché De ho tonga eo amin'ny toerana anankiray izay amelana ny fahotany ianao. dans votre vie, Iseho eo amin'ny fiainanao. permettre Mamela le péché dans la vie. ny fahotana hiasa eo Et amin'ny si fiainanao. votre cœur adoucit un jour après l'autre, Ary raha amin'ny andro fandimby mihamafy ny ça fonao, sera très difficile pour le réveiller. de ho sarotra ny tsy hiasa My ao. spirit. Ny fanahiko a dia tsy andefitra na hiasa ao amin'ny Il fanahiny. essaye aujourd'hui de toucher votre cœur. Androany izy de miezaka mba hikasika amin'ny Il fonao. essaye. Miezaka Il izy. est en train d'essayer depuis longtemps. Efa niezaka ela izy. Mais vous avez adouci. Fa ianao mbola nanamafy Vous ny avez fonao. pris un risque. Misangoloza ianao. Vous dites, mais je suis jeune, je peux vivre encore un peu. De hoy ianao za mbola tanora mbola afaka hivelona maritra. C'est vrai ça. Mariny zany. Vous pouvez vivre mes morts spirituelles Mety ho velona ianao fa maty ara-panahy. avec un cœur dur, Manana fo mafy. avec un esprit permissible d'aller contre la parole de Dieu. Fanahy izay manaiky anohatra ny tenin'Andriamanitra. Malheur à vous. Loza ho anao. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, Raha mandreny feony ianao anio si vous ne répondez pas, ka tsy mibebaka. si vous n'allez pas se mettre à Dieu, Raha ohatra ianao ka tsy anaiky vous an'Andriamanitra, risquez d'adoucissement de votre cœur. dia hitikizo amin'ny fanamafisapo Et ianao. si jamais votre cœur devient dur, frère ou sœur ici, Ary raha ohatra sanatria ka mihamafy ny fonao raha lasa nabavy, ça sera difficile de le réveiller de nouveau. sarotra ny amoazana azy indray. Vous voyez, ça c'est connu dans le monde. Jereo tsara fa fantatra Il y a maneran'izao des tontolo gens zao qui zany. viennent, Misy olona zay to ils entendent le même message mitafatra mitokana ihany Il no répond reny. vite. Ary de mamaly ingakaingana izy. et ils sont sauvés. Mibebaka Il y a ingakaingana izy des de autres, vovoatra. Fa misy hafa kosa ils adoucissent leur cœur. manamafy ny fony. Et c'est difficile. Ary sarotra avy Il eo. entend, Mandray ne mandray mandrakariva comprennent izy pas. fa tsy misy fantany. mais vous que vous entendez, vous comprenez, Ianao zay mandray ka mahazo et vous soumettez vous-même ka manaiky à mihitsy l'Esprit de Dieu, ao eo amin'ny et vous fanamaso donnez votre cœur à Jésus. ary mamey fonao azy L'Esprit de Dieu continuera à travailler en vous. de hito hiasa ao anatinao ny fanahy masina. Alors quand Dieu a dit mon esprit ne agit pas et ne travaille pas et ne convicte pas dans le cœur de l'homme toujours. Raha miteny Andriamanitra hoe tsy hiasa mandrakariva ao ampon'ny olona ny fanahiko. Ça veut dire ce n'est pas la difficulté avec Dieu. Dikan'izany de hoe tsy amin'Andriamanitra ny fahasarotana. Ça ne veut pas dire que la difficulté et le problème est avec Dieu. Tsy hoe zavatra sarotra amin'Andriamanitra. Ce n'est pas ça la traduction et l'interprétation de la verset. Tsy zay ny dikan'ny teny. Dieu toujours aura prête. Sera Andriamanitra prête. de vonina mandrakariva. Dieu toujours aura prête de vous pardonner. Vonina amela ny heritao. Mais le problème sera en vous, mais pas en Dieu. Fa ilay olana de aminao fa tsy amin'Andriamanitra. Parce que votre cœur sera dur. Satria ho mafy ny fonao. Et pourquoi Judas a perdu son âme? Ary nahoana moa Jodasy no Parce nameriny qu'il a fanahy. volé plusieurs fois. Satria nangalatra
imbetsaka et izy il n'a pas repenti. ary tsy mibebaka izy Alors son cœur est devenu dur. ka tonga mafy ny fony Quand il a fait la dernière attaque contre Jésus, rehefa nanao mitafika farany tamin'i avant jesosy il était voleur. talohan'izay izy de De mpangalatra temps en temps, il prend l'offrande que les gens donnent à Jésus c'est pour manger avec les apôtres. angalary ny vola izay menan'i jesosy na ny apôstôly Ah ça travaillait dedans. de niasa tao anatiny zany Ça a adouci son cœur. nanamafy ny fony Mais zany il n'a pas présenté lui-même avec repentance. fa tsy mbola niseho teo anatrehan'i Et jesosy quand tamin'ny il a eu fivavahana un, izy et quand il a eu un plan, ka rehefa tonga tao aminy ilay Jésus toujours échappe de ces juifs-là. mitsoka mandrakariva amin'reto jiosy reto jesosy afaka mandrakariva amin'reto jiosy Alors le diable a dit à Judas, tu es intelligent. de hoy ny devoly taminy hoe manatsaina Comme ianao il dit zany à beaucoup de vous que vous êtes intelligent. tahaka nylazainy amin'ny maro amintsika hoe Vendre Jésus et il va s'échapper lui-même de nouveau. amin'io jesosy de avy eo indray izy mbola ho afaka indray Et tu auras 30 pièces de l'or. ary de azo telopolo ianao C'est bon, c'est volamena tsara zay hevitra zay Actuellement, il n'a pas cru qu'il va vendre son âme à lui. ny tena marina tsy noheveriny hoe amaritra amin'ny fanany Non, il a cru qu'il a trouvé un bon truc. fa nihevitra fotsiny izy hoe nahita Il hafetsena va vendre Jésus. ho amidiny Il jesosy va prendre le... Et cette fois-ci, fa tamin'ity ndray mandeha ty le diable est plus malin que vous. ny devoly de fetsy kokoa noho Le izy diable a 6000 ans d'expérience. efa enina rivo taona lasa zay nananany devoly Jours fahatsapana et 6000 nuits. enina rivo taona andro Ça amanalina fait 12 000. roa arivo sy ray alina Parce zany que vous dormez la nuit et vous vivez la jour. satria ianao matory amin'ny Lui, alina fa il izy tsy ne mba dort pas, matory il est réveillé tout izy mifo mandrakarivo comme un lion. tahaka ny lohany Il a beaucoup d'expérience. manana fahatsapana C'est pour bebe ça la parole de Dieu dit, zany no antony ela zany comme ten'andriamanitra l'esprit va pas convicter ou travailler, ou pourra gagner des cœurs toujours. fa ny fanahiko de tsy afaka hiasa na hoe ahazo fanahin'olona mandrakarivo Parce que ça dépend de vous. satria zany de miankina Et aminao si vous avez adouci votre cœur aujourd'hui, ka raha manao afofonao ianao anio le pourcentage que vous aurez un cœur souple un peu plus tard est très maigre. ny isanjato ananana antoka hoe anana fo malefaka ianao ao arina de tena malefaka de malefaka Très faible. malefaka de Parce que malefaka Dieu a dit, écoutez bien, satria andriamanitra ny laza hoe aujourd'hui, anio quand vous entendez sa raha mandre parole, ny feony ianao n'adoucez pas votre aza cœur. manamafy ny fonao Vous pouvez sortir d'ici un enfant de Dieu. mety ho tafavoaketo ianao Vous zanak'andriamanitra pouvez sortir d'ici avec Jésus dans votre cœur. mety ho tafavoaketo ianao Vous miaraka pouvez amin'ny jesosy ao sortir anatin'ny ici fonao avec la joie de Dieu. miaraka amin'ny Tous fifalian'andriamanitra vos péchés sont pardonnés. voavelany Et elokao votre nom s'est écrit dans les cieux. ary ny anaranao voasoratra ny an-danitra Ça, c'est la meilleure chose. zay ny zavatra tsara On va lire maintenant comment on se prépare. ka hovakina zao ny fomba fiomanantsika Et concernant cette bête qui va commencer à faire des marques dans les fronts des gens ary momba n'io bibidy izay manomboka manao marika eo amin'ny andron'ny olona io et dans la main des gens, asy amin'ny tanan'ny olona que vous ne pourrez pas acheter ni vendre. ka tsy azo hividy ianao na hivarotra Les devises seront annulées. ho foanana ny vola Écoutez bien, ino tsara qu'est-ce que ça va passer? ka inona ny tranga Il n'y aura plus de patarataches, tsy misy taratasy intsony des papiers sales qu'on achète avec taratasy maloto C'est ça, le Seigneur appelle ça, c'est des papiers sales. hoy ny tompo hoe taratasy ratsy maloto ireny Si vous bouillez, vous allez avoir beaucoup de saleté dedans. hita Vous loto n'aurez ianao. pas besoin d'avoir des tarataches tsy mila taratasy vola taratasy intsony ianao pour nous des pièces. na amy vy vola amy Vous vy aurez il sera exigé d'avoir ici le numéro de la bête. fa hotakina kosa ny sinny numéro mariky ny bibidy Et eo la amin'ny Bible andronao dit ou le numéro ou le nom. ary ambarany baiboly na ny marika na ny anarana Les devises seront annulées. ka ho foanana reny vola ireny Il vous donnera de riz si le nom de la bête est sur votre front. fa omena vary ianao raha ohatra ka eo amin'ny andronao ny anarany Et le bibidy diable connaît tout ça. ary fantatry ny devoly zany rehetra zany Mais parce qu'il connaît qu'est-ce qui est la plan de Dieu. satria fantany izay tafitr'andriamanitra D'avoir son nom sur votre front. ny mba hananany ny anarany eo amin'ny andronao.
pas sur le front de pas le nom de la bête. sy ny anaran'ny biby dia nefa Vous allez voir, on va lire maintenant des versets. ho vakitsika zao a Dans masina Ézéchiel, ao amin'ny ezekela je crois c'est chapitre 3 ou 7 Marc en 9, ezekela toko fahasivy 9, 4. andininy faefatra. Je vous demande, on vous supplie, maninona moa no mangataka mafy aminao takiana mihitsy de ianao veiller et prier, mba hiary tory sy de vavaka travailler pour le Seigneur. miasa ho an'ny Vous les croyants là, ino que vous êtes dormis, ianao zay matory que vous n'avez encore pas joint avec les chefs de l'équipe de votre quartier. izay mbola tsy nikambana tamin'ireo tarika ao amin'ny tanàna misy ianao Vous êtes encore tardé. mbola mitaretrehitra Vous ianao ne faites pas partie de l'évangélisation. mbola tsy tikambana amin'ny asa fitoriana Vous ne filazantara témoignez ianao pas mbola encore. tsy mijoro vavimbelona ianao Vous ne priez pas. mbola tsy Vous mivavaka dormez quand nous veillons et prions ici. mbola matory ianao raha miary tory sy mivavaka Voilà qu'est-ce que Dieu va faire. zao no Il va ataon'andriamanitra commencer de maintenant, anomboka zao izy de mettre sa marque anisy ny comme marika préparation mba ho fanomanana pour cet grand retour de Jésus. ho amin'izay fiverenany jesosy lehibe izay. Alors voilà ce que dit la parole. ka izao no lazainy ny teny Il donne l'ange un ordre. manome baiko amin'ny anjely izy Allez voir Jésus et Mamonji là-bas. makanesany amin'ny jesosy mamonjy Qui sont là-bas qui prient? Qui sont là-bas qui prient? izay mivavaka any Qui sont là-bas iza no mivavaka qui any vivent en vie de iza sainteté? no miaina amin'ny fahamasina anao Qui sont là-bas concernés pour Madagascar? iza no voakasiky madagasikara ao Qui sont là-bas qui pleurent iza ao no mitomany pour la corruption de ce pays ny amin'ny fahalovana eto amin'ity tany et la formalité des religieux sy ny fombafomba et les mpivavaka péchés des gens droite à gauche, sy ny fahotana akavy sy les akavana divorces et le ny remariage, fisarapanambadiana sy ny fanambadiana fa indray qui pleurent, iza no qui mitomany prient, iza no qui mivavaka fait intercession. iza manao fonana Mettez mambavaka la marque sur leur front. ataovy ao amin'ny andron'izy ireny ny marika vakitsika ezekela toko On va lire une après l'autre, que vous comprenez bien. apokalipsy toko fafito andininy fahatelo ho vakina mifanesy izany a mba ho azonao Seal tsara. the servant of our God in the forehead. Seal the servant of our God in the forehead. C'est chapitre 7, verset 3. Alléluia. Vous devez avoir la marque Tokony hanana ny marika et ianao vous pouvez avoir la marque ary mety ho azonao atao de manana marika- Jésus ny mariky jesosy dans votre front. eo amin'ny andronao Et vous allez voir si vous n'avez pas la marque de Jésus dans votre front maintenant. ary ho hitanao fa raha tsy manana ny marika Écoutez, frère. nao ianao zao eno tsara rahalahy Si vous croyez que vous pouvez faire ce que vous voulez ary raha ohatra ka miverinao fa azonao atao zay tianao atao et vous ne voulez pas joindre l'armée de Jésus, ary tsy te hikambana amin'ny tafiky jesosy vous ne ianao voulez pas joindre votre quartier tsy te hiaraka amin'ny tanànanao pour ianao travailler ensemble, mba hiasa pour hiara-miasa recevoir la marque. mba handray ny marika Voilà ce qui va arriver à vous. dia izao no hitanga aminao Dans ce chapitre 9, verset 4. toko fahasivy andininy faefatra Les gens ka jereo tsara fa ny olona azo an'izany qu'on n'a pas reçu la marque de bête. dia ny olona izay tsy C'est ça, manana Seal. ny tolokase Only those men which have not the seal. No, lisez-les là comme là. ary mila zany izy mba tsy hanimba ny ahatra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny azo akory azy fa ny olona izay tsy manana ny tombo-kase an'Andriamanitra eo amin'ny androny any. Je vais l'expliquer un peu. Verset 9, chapitre 9, verset 4. Toko fahasivy Ils ont reçu ordre. nandray baiko reo Voyez là, cette verset, excusez-moi, je vais expliquer cette verset. avant. azafady a ho azavaina kely io andininy io Ça va prendre dans le temps de tribulation. io tonga io a ao amin'ny andro ny fahoriana lehibe. Il y a des gens qui prêchent et qui instruisent que l'Église ne sera pas ici dans la tribulation.
Misy olona izay mampianatra sy mitory fa tsy eto intsony ny fiangonana amin'ny fahoriana lehibe. Ça, ce n'est pas vrai. Tsy marina izany. Parce que la parole de Dieu dit ici, Fa ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto nous tiny, avons besoin de la marque de Dieu. mila ny marik'Andriamanitra isika. Et dans le jour de tribulation, Ary amin'ny andron'ny fahoriana lehibe, pour comprendre ça bien, on va lire du commencement du verset 1 jusqu'à 4. mba azahoana mahafantatra tsara an'io andinitsotra masina io a dia vakiana manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Qu'est-ce que va faire le 5e ange dans la tribulation? Inona moa no ataon'ilay anjely fahadimy ao amin'ny fahoriana lehibe? Ary Le 5e ange va sortir, rehefa hivoaka ny anjely fahadimy, et quand il y aura ces deux choses qui vont sortir de l'enfer, ka rehefa hivoaka ireo zavatra anankiroa ireo hivoaka avy amin'ny elo, ils vont courir dans tout le monde. dia ndehandeha eny amin'izao tontolo izao Ils izy, viendront à Tananarive, dia ho tonga aty Antananarivo, et on va regarder. ary hojerena tsara. Ils ne pouvaient pas toucher ce qu'on a la marque de Dieu sur leur front. Tsy ho azo mikasihana mihitsy a izay manana ny Alléluia! Ils ne peuvent pas toucher tsy afaka hikasika izany izy. les fidèles de Jésus et Mamonzi, Ny mpino eto amin'i Jesosy mamonjy qui mpino fait matoa, partie de leur sanction, izay isany qu'on a Jésus dans leur cœur manana ny Jesosy ao anatin'ny et fo son nom sur leur front. sy ny anarany eo amin'ny Quand androny. ils vont voir le mot Jésus et Mamonzi sur Rehefa leur hita front ny anarana hoe Jesosy mamonjy eo amin'ny et androny izy, appartiennent à Jésus, ary Jesosy ils ireo ne pourraient pas le tsy toucher. afaka hikasika ireo izy. Frère, Ry rahalahy, protège toi-même. aoka ianao hiaro tena. Si tu veux être protégé de Raha ce te ho voary 5e ianao ange amin'izay anjely fahadimy izay, qui va ouvrir l'enfer, izay hanokatra ny elo, et cette chose-là qui va sortir pour attaquer les gens, ary hiakatra ireo valala ireo mba hanafika ny il ne olona, pourra pas attaquer ce qu'on a le nom de Jésus qui m'a monté sur le front. dia tsy afaka hanafika izay manana ny anaran'i Jesosy mamonjy eo amin'ny androny izy. Il va lire le mot Jésus. Ho vakiny eo ny anarany hoe Jesosy, ilay zanaka ny kondron'Andriamanitra, ny zanak'ondron'Andriamanitra efa nividy Et fa pas nahy io, par parole et formalité, ary tsy tamin'ny teny sy ny mais il fomba, vit la vie de Jésus. fa miaina ny fiainan'i Jesosy Il izy, travaille pour miasa Jésus. ho an'i Jesosy. Ça, c'est l'armée de Jésus. Izany nitafiky Jesosy, Jésus va mettre son nom ici. ametraka ny anarany eo Jesosy. Vous voulez le nom de Jésus sur Dia votre azo front? an'izany anaran'i Jesosy zany ianao. Là-bas, Nareo et vous ery, là, vous n'avez pas levé la main. ery Montre-moi un peu. asehoy tsara ny tanana, Montrez-moi. Mettez l'autre ensemble. ary ataovy koa ny tanana anankiray. Jésus, il voit du ciel. Hitan'i Jesosy avy any an-danitra isika. Alors, voyez, frères et sœurs, Ka jereo raha lasa nambara, ça c'est sérieux. tena zavatra tsisy momby Je ne zany. veux pas vivre un jour Za tsy te hiaina andray andro sans voir le nom de Jésus. tsy manana ny anaran'i Sur Jesosy mon front. eo amin'ny androko. Alléluia. Parce que ça, la fin peut venir immédiatement. Satria mety ho tonga tampoka ny farany. Un autre verset, Andiny soratra masina anankiray hafa koa, chapitre 22, verset 4. toko faharoa amby roapolo andiny ny fahaefatra. On va voir sa face parce que nous en avons son nom. Ahita ny tavany isika satria manana ny anarany. Ceux qui seront perdus à la perdition auront le nom de la bête. Izay ho very any amin'ny fahaverezana dia manana ny anarany Ceux bibibiby, qui seront sauvés, on a le nom de Jésus. fa izay voavonjy kosa dia voavonjy Et satria comme vous manana ny avez le nom anaran'i de Jesosy. Jésus sur Ianao votre front manana ny anaran'i Jesosy eo et amin'ny Jésus andronao, est dans votre cœur, ary manana ny anaran'i vous allez Jesosy eo voir anatinao. sa face. Ho ahita ny tavan'i On Jesosy va ianao. lire ça maintenant. Vakiny zany Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny ny fahaefatra. On va lire Apocalypse verset 20, chapitre 20, verset 4. Toko faharoapolo andiny ny fahaefatra ihany koa. Clair, Mazava zany. qui va régner avec Christ, Iza miara-mantsaka amin'ny Kristy, ceux qu'on n'a pas pris les marques. izay tsy nandray ny marika. Ça c'est réel, Zava-misy ça va marina zany. prendre place. Hitranga tsy ho ely zany. Voilà la promesse du Seigneur. Izao ny fampanantenan'ny Tompo. La dernière verset qu'on va lire, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 10. Ny andiny soratra masina farany vakina, Apokalipsy toko fahatelo andiny ny fahafolo. Écoutez, frères et sœurs, Dia no tsara raha les lasa difficultés viennent. io avy ny Il y a zava-manahirana. difficulté d'avoir ri.
Manahirana zao Il y a mahazo difficulté d'avoir essence. ny manana essence Ça, c'est très léger. mbola maivana dia Attendez maivana encore un peu. fandrasy kely Vous allez voir les problèmes. hitanao ny olana Alors Dieu nous avertit ce matin. ka mampitandrina antsika Andriamanitra ity maraina ity Si vous tenez sa parole, raha mitazona ny teniny si ianao vous écoutez bien et obéir, raha mihaino tsara ianao ka makato et vous le suivez, ka manaraka azy et vous êtes parti de son ka armée, isany ny tafiny ianao chacun de vous, ny tsirairay avy aminao travailleur pour Jésus, piasa ho an'i Jesosy chacun de vous ny tsirairay avy évangéliste, aminao evangeliste chacun de vous qui va crier contre les péchés de ny cette tsirairay avy ville. dia iantso anohatra ny fahotany Et eto si amin'ny vous tanàna faites ity ça, ka raha manao izany il ianao a dit qu'il va vous aussi protéger dia laza izy fa iaro anao quand les ihany koa. démons sortent de Rehefa l'enfer hivoaka avy any amin'ny et heliny ny attaquent devoly le monde. ka nafika izao Il tontolo aura izao votre nom ka ici. manana ny anarana Il y eo aura ianao Jésus dans votre manana cœur ny Jesosy anatin'ny et fonao vous ianao serez dia protégé. ho voaro ianao Jésus prendra la responsabilité de Jesosy vous mihitsy no protéger. hikarakara andray andraikitra ny aminao Alors malheur à vous ka loza ho anao si Jésus est dehors de raha votre ohatra ka cœur. ivelany ny fonao Malheur à vous loza ho anao si vous vivez dans le péché. raha miainao anatin'ny Malheur à fahotany vous loza ho anao si vous n'êtes pas parti de l'armée de Jésus. raha tsy mpiambanao mitafika Et Jesosy son ianao nom n'est pas déjà écrit sur votre front. ka tsy voasoratra eo amin'ny andronao ny anarany Répentez-vous. mibeba Il y ianao a espoir. misy fanantenana Aujourd'hui, c'est Agnew. le jour acceptable. no andro fankasitrahana Mettez votre main sur votre front. ataovy eo amin'ny andronao ny tananao Seigneur, tompo mets ton nom ici ataovy eto ny et rentre anarana dans mon ary cœur. midira atao On anatin'ny fo va être à genoux et on va prier comme ça. androalika isika hivavaka ny On amin'izany va repentir hibebaka de tout péché amin'ny connu, fahotana rehetra natao visible ou invisible. na hita masina tsy hita Et donnez votre vie à Christ. ary omeo an'i Jesosy ny Invitez fonao Jésus dans votre cœur asao Jesosy ononao et anatin'ny fonao dites-lui d'écrire son nom. ary ilazao izy mba Vous allez joindre votre quartier. dia hikambana amin'ireny Vous allez ouvrir votre bouche. hianokatra amin'ny Vous vavanao allez ianao crier contre l'abomination de dia cette ville. antsoantso anohatra ny fahavetavetana eto amin'ity tanàna ity ianao Criez à Dieu, s'il vous plaît. mitaraina amin'Andriamanitra Priez avec desperation. mitaraina mpamoizam-po mihitsy Priez à Dieu d'avoir miséricorde. miantsoantsoa an'Andriamanitra mba Criez à Dieu. miantsoa an'Andriamanitra Criez, criez, miantsoantso criez. miantsoantso
Seigneur vous bénisse. Hita ianareo anie ny tompo. Travaillons pour notre Seigneur. Aoka hiasa ho an'ny tompontsika isika. Assurez de Jésus et reste dans votre cœur. Manana antoka fa hiasa hijanona ao am-ponao Jesosy. Le retour de Jésus approche. Miamatombotra ny fiverenan'i Jesosy. Les réunions continuent comme toujours. Mitohy tahaka ny fanao ny Les fiverena. réunions de l'après-midi de 2h30 jusqu'à 3h30 sera ici par frère Gilbert. Ny fiveren'ny tanora amin'ny sasany dia mbola eto amin'ny Gilbert. De porter au point notre attaque la semaine prochaine. Mba ampindrana tsara ny tafika izay ataontsika amin'ny herinandro Ou la mois prochaine. na On amin'ny va décider volana ce manaraka. soir. Hitapahana zao hariva zao izany. Qu'est-ce qui va gendre l'armée de Jésus? Iza no ikambana amin'ny tafika Jesosy. Et l'autre main, où est-ce que l'autre main? Ary ny tanana anankiray koa. L'autre main est témoin sur cette main. Alléluia. Avolombelona izao. Joindre. Ikambana. Soyez jaloux pour Dieu. Aoka ho sampiaro Priez an'Andriamanitra. contre l'abomination. Aoka ianao hanohatra ny Prêchez la parole. mitoriany teny. Maintenir le nom de Jésus. Tehirizo ny anaran'i Jesosy. Je dis pourquoi vous avez dit ça sera Jésus Mamunzi. Ary ilaza ianao hoe nahoana moa no lazainao hoe Jesosy mamonjy. Ça c'est mon inspiration. Zany no fitarihan'ny fanahy masina tato amiko. Jésus Jesosy a sauvé cet homme-là. namonjy ity fanahy ity. Alléluia. Alleloia. Jésus Mamunzi. Hitanao amin'izany fa Jesosy mamonjy zany. Parce que ça c'est le nom que Dieu m'a donné d'avoir. Zany no anarana nomen'Andriamanitra. Alléluia. Maintenir le nom Jésus Mamunzi. Tsara io anarana hoe Jesosy mamonjy io. Proclamer la vérité. Ambarao ny fahamarinana. Appeler les gens. Atsoy ny olona. Les sœurs travaillent bien, hein? Ny anabavy miasa tsara. Les ralas. Ary ny zalahy. Ralas là-bas. Ny rahalahy ery. Les matouris là-bas. Matoritory ery. Nous avons beaucoup de place ici. Beaucoup de place ici. Mbola manana toerana be dehibe tsika ato. On va chercher les bons. Il y a beaucoup de bons derrière. On va les mettre ici. Mbola izy tableau apetraka eo zany. Et chacun de vous priez pour un bon. Ary ny tsirairay avy dia mivavao any tableau anankiray mba hisy olona. Touche un bon. Seigneur, remplis ça avec des âmes. Tompo reto tableau reto a fenoy fanahan'olona. Je vous rappelais l'histoire que je dis. Il y avait un frère. Il a pris une église presque vide. Tadidinao ngamba le tantarany rahalahy anankiray izay tonga tao amin'ny fiangonana nandray fiangonana izay Alors fona il a cherché des pierres. dia naka vato kely Il izy la mettait dans les... dia napetrany teny amin'ny tableau. Ça présente un homme. Ça Io présente a maneho fanahin'olona Et il anankiray prie. dia mivavaka izy. Il prie. Mivavaka Un homme vient de le sauver. Il s'assoit à la place de cette pierre. dia misy fanahin'olona tonga nisy olona anankiray tonga Il chourne les pierres et il met en bas. voavonjy a dia miaka ny toeran'ilay vato dia nisy olona Par mivavaka. prière. Tamin'ny alala mivavaka Par prière. amin'ny alala Par mivavaka prière. amivavaka Il a ihany rempli l'église. dia ho feno ny fiangonana. Par prière. Amivavaka On va remplir l'église. dia ho feno ny fiangonana. Avec une armée. Amin'ny tafika On a le nom de Jésus sur le manana front. ny anaran'i Jesosy eo amin'ny andriny, La marque de Jésus. ny mariky Jesosy, Et on a Jésus dans leur cœur. ary manana ny Jesosy ao anatin'ny fony. Quand le temps viendra. Rehefa ho tonga ny fotoana Cette armée va aller ho lasa handeha io tafika io dans tous les coins de Madagascar. amin'ny zoron-dalana rehetra eto Et Madagasikara, on va arracher les âmes de l'enfer. ary dia horompahana mihitsy ny fanahin'olona avy amin'ny Le hezika Seigneur vous bénisse. hitanareo ny On antonga va terminer. amarany sika.